Sakanu sa petralusati ra lupe mangeni eni sa ane aku izau kakaiana. Ho any amin'ny WB Ankaramalazy ary eto am-panombohana dia tsy hainay hitsysotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany andro mahafinaritra. Nisintaka ny rano ka nahazoana tora-pasika toy izao. Tsy ahivona moa fa tsy maintsy mempita ity rano ity isika raha ho any Ankaramalazy. Eo amin'ny 770 kilometatra ny alan'ny Manakara no misy WB Ankaramalazy ary ny raiky amin'ny 30 kilometatra amin'izay dia lalan-tany avokoa. Isan-taona dia mitanjozotra makany amin'ny toby ny zanaky ny fivoazana ary isan-taona koa dia ny WB Ankaramalazy no misantatra azy ny 20 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra. Arahany WB Farimena ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra ary ny WB Sotanana no mamarana azy ny 13 Septambra ka hatramin'ny 18 Septambra. Ity atrehana eto amin'ny WB Ankaramalazy ity ary no isan-taona fahavalo amin'ny fitopolo. Tonga marobe ny olona, miha tanora ny mpamonjy toby, miha vaovao ihany koa, efa betsaka ireo nahazoazo taona no tsy afaka intsony. Ny azo ambara dia tsy mitsahatra ny mamangy ny fon'ny olona Jesosy ary maniraka ny olona hanatona ny toby izay sekoly ahafahana manovo hery. Tsy nasaka nanzanaky ny fifoazana ho any amin'ny WB kosa ny fahabangana lehibe navelan'ny pastora Andrenar John Germain izay nahavita ny fiazakazahany ka efa miala sasatra ao amin'ny toerana iandrasany ny fitsanganany amin'ny maty. Mipetraka ny fampianarany ary tsy ho adinoy ny zanaky ny fifoazana izay nandray izany. Aza mitady mpampianatra hana diodino ny sary-zava-dratsy ataonao, hitovitovy amin'ny eritreritry sy maha-olombelonanao, ity mahafinaritra rehefa iny mampianatra diavy ahy. Satria mifanaraka amin'ny sainao amin'ny maha-olombelonanao zavatra tiany atao. Tsy misy mitaonanao amin'izany hazo fijaliany Jesosy, zany fibebany zany fa manafosafo anao ninona adalanao tiany Jesosy anao. Ino ny fiainana mandrakizay, ino ny fanjakan'Andriamanitra efa aiza, efa ho anatona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fibebana, amin'ny alalan'ny fahalalakely. Omeny Jesosy anao hitenenany aminao hoe ana voavelona. 70 taona ny WB Ankaramalazy. 70 taona nanambarana ny teny tamin'ny alalan'ny fampianarana soratra masina, ny lahateny ary ny toriteny. Raha ny marina dia tokony efa ho vonto ny tenin'Andriamanitra ny zanaky ny fifoazana, kanefa samy miaiky ny tsirairay fa mila mianatra mandrakariva. Ary izany no isitahana aty amin'ny toby hanovo fahalalana amin'ny alalan'ny fampianarana samihafa entin'ny mpampianatra izay efa nantsoin'i Jesosy ilaza izany amin'ireo zanaky ny fifoazana. Tamin'ity taona ity ary dia niteny tao amin'ny filazantsarany Matio 7:7-20 tapany voalohany no nosafidiana ho fanefa amin'ny anaran'i Jesosy koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Teto dia mbola pastora Andrenar John Germain ihany no niadivarotra nandritra ny fivorian'ny Bureau FB Ankaramalazy fa io teny io no raisina ho fanefa. Fa mbola volana programme Ankaramalazy moa dia mivory zay Bureau FB. Tamin'io fotoana io dia mbola velona ny pasteur Germain. Dia amin'izy le mamangy ny synode, mamangy ny mahafifilina azy dia natsapa tokoa izy hoe miena ny dia anisan'ny niady an'io texte io izy. Ary najerenareo ny programme mbola izy mitondra ny tenin'ny papaireza. Dia iny moa rehefa nekeny be sy ny maro alao ty atao zany dia niverenana tokoa iny hoe iraka manaona tokoa ny ilainy zao tontolo zao amin'izao fotoana. Rehefa nanazava daholo ny mpampianatra dia mahatsapa tokoa ianao hoe tsy le iraka tafika masina le amboaran'ny fiangonana
fa manomboka isa-tokantrano le iraka. Za zao mahita anao dia fa tokony resaka aminao hoe manao fahafantarana Jesosy vita batisa ve ny zanakao sns. Misy zany zay fomba vaovao fanaovanao ny tafoka masina zay zany. Tsy lasa institution ntsony fa lasa fiainana. Fa ny fampianarana rehetra kosa na ny perikopa nandritra ny 7 andro dia manodidina ny filazantsarany Mattio toko 4:20 ka hatramin'ny toko 7:20. Somary enjakenjana ny fampianarana tamin'ity, inoana fa tsy zaza intsony ny mpamonjy tony, ary satria teny fandreny zanaky ny fifoazana matetika io faneva io dia mba tsy ho ampahazarana fotsiny no handraisana azy, fa mba fantatsika tokoa ve ny niaretan'i Jesosy noho izaho sy ianao. Ny teny eo amin'ny filazantsarany Mattio toko 7:20 ka hatramin'ny 4:20 no anjara fampianarana nentin'ny Dr Luther doyen ny sekoly ambony Luterana momba ny teolojia. Teny izay manambara ny nitsaranan'i Jesosy, ny nanomboana azy ary nandevenana azy. Tamin'ny andron'ny Jiosy dia ny fanjakana Romana no mitondra ny tany ary ny Sinedrona no fitsarana tampony, ka ny fitondram-bahoaka sy ny fitsarana Jiosy no andraikiny. Jesosy dia noheveriny ilay mpandrava ny lalàn'i Mosesy, fitenenany ratsy an'Andriamanitra ny filazan'i Jesosy hoe zanak'Andriamanitra izy, ka dia ny hamonoana azy ho faty noho ny kendreny Sinedrona. Ary dia tanteraka tamin'i Jesosy zany rehefa nandalo fampijaliana mafy. Hain'Andriamanitra nataony nanakana izany, kanefa tsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe hatolotro ho vonoina Jesosy. Tsy narovany amin'izany ity zanany ity, fa izao sitrany ny irosoany mankeo amin'ny lalany hazo fijaliana. Noho n'inona sy noho ny amin'ny tenany fa noho ny aminy. Noho ny aminy fa zay mahatorina da namaky tantara teo aho. Ino nanomboana anao ty, nanino anao noho ny aminy noho ny fitiavana, io fitiavana anao, fitiavana tsika rehetra. Na andritra ny fotoana ny fitsarana azy, na teo anatrehan'ny Sinedrona, na teo anatrehan'ny gouvernement Pilato, dia ny nangina ny tompo, nangina Jesosy. Dia nitsangana ny pisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao, ina nampianarana eto anao, nefa tsy niteny Jesosy. Araka Mattio 10:2-3. Anisan'ny nandahany Jesosy Petera no nitahotra ny ho faty. Eny fa na dia mpianatra Jesosy azy kanefa nanenina mafy dia nibebaka. Toetratsika zanaky ny fifoazana koa izany. Zaho tsy vadika amin'azy Jesosy. Hoy ty fiandry anankiray teto an-karamalaza fahiny efa nodimandry izy. Hoy izy, nafafatesana tsy alako amin'ny Jesosy. Azo narety tazo matery zay dia nangofotry. Niatsy ny olona rehetra tamin'ny toby teto vonjeo nareo fo paty ao ty. Nandany Jesosy Petera dia hitany fa io Jesosy nentina vonoina, saraina sy vonoina dia nahitany masony Jesosy mijery azy maso pitiara. Nalahelo Petera, tohina ny fo. Nitomany araka ny voalaza dia hoe nitomany mafy, reny olo rehetra izy nitomany. Dia hoy ny olona hoe nanino izy igny. Io raha misy io, misy olona mitomany, mibebaka, na voatindronam-po, nahoana izy igny no mitomany. Nangola koraka ny tao anatin'ny fo, namasika ny tompo aminy. Izao anefa, rehefa nibebaka izy dia niraisy ny tompo soamantsara ihany teo eny. Tatsika ao amin'ny zao lasa faharaka amin'ny 20:50 zany. Zavatra maro ny tompodohan'izany no mahazo ny kristiana maro amin'izao amin'izao. Zavatra kely tsy dia manao ahoana ho akory dia nadinoana ny fahasoavana nomeny tompo azy. Zany dia mampahatsiaro ny teny voalaza amin'ny Hebreo 12:5 manao hoe ary mitandrema tsara fa ndao hisy ala ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ndao hisy fakamangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro
fa ndrao izy fijangajanga na ny olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizotiany hahazahoany hanina indray maso satria matetika dia ny filany maso sy ny famireny fo io no nahazo any Adama sy Eva le ny zavatra hitany masoko zavatra tiany foko izany no matetika misarika ka mahatonga azo azo ny fakapana ary raha tsy mitandrina na dia ny mpanompon'Andriamanitra dia midaraboka tsy mahalamenatra mamasika ny Jesosy samy zavatra kely fotsiny tsy tsaroany tsony le fahasoavan'Andriamanitra tsy tsaroany fa izy olona mitondra angatarina ka na dia atao hoe matiantoka za tsy manina na atao hoe matiantoka satria tsy manao an'izao sy izao olona avy manao an'izao ianao reny miady teo misy tsara mihoatran'io ao amin'ny Jesosy ao ary io no tadiaviko zany no katsahako andro manarida fa ho avy eo koa hiaraka amin'ny Abrahama sy Isaka tiara misakafo ao aminy hiaraka hahita ny reny malala hahita ireo maro olo mavonjy mba hiara-nideran'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany noho izany diniro raha tanao tsara aminao aho sy foinao sao dia hamarana anao mihelo any io anio tsy mifidy io fa zavatra sarobidina harary mitondra ny tompo an'ity fa fambaraka manao ona moa ty lahatra manao ona ity tsy mahafantatrao hoe fa zavatra sarobidi ity ka nahoana ianao no mbola mikirikiry amin'ny fahotanao io mipeba afoy izo ina ny soazon'olona ho Jesosy raha mahazo atolo zao kanefa very ny ay no mafisiny Dr Lotera koa ny hevitry ny fametrahan-tanany amin'ny asa sy fampaherezana tamin'ny fampianarana nataony ka nilazany fa tsy ny pastora ihany no mahazo ny fahefan'ny fanalahidiny fa ny mpiandry koa ka mahatonga ny olona hibebaka rehefa avy mandray ny fametrahan-tanany misy fahefana nomena ao fahefany fanalahidy nomena ny mpiandry araky izany amin'ny fametrahan-tanana ataony ny mpiandry dia manona koa ny teny hoe voavela ny heloko ao amin'ny olona rehetra zay manatona fametrahan-tana tsy misy fandinganan'olona amin'ny asa sy fampahereza zay tonga rehetra eto ka tonga manatona ny mpiandry eo mandohalika eo dia ametrahan-tanana anankiray amin'ny teny zay nampianarina ho tenen'ny mpiandry eo dia hoe voavela ny heloko ao ny fifoazana Ankaramalaza miomana ho amin'ny 20 taona kosa no famelabelarana nentiny toniny WB Ankaramalaza no tsy ahiviny tetony amin'ny tantarany mamaneny lavo izay nahatoby ny WB Ankaramalaza tokony hatao hatrany izany satria mihatanora ny mpamonjy toby ka tsara ny hafantarany ny asa mahagaga nataon'i Jesosy teto Ankaramalaza anisan'izany ny nahataranaka jentilisan'ny lavo ny fampianarana nataon'i Jesosy taminy ary nahatonga ny daty 2 Aogositra izay ankalazaina isan-taona. Io Jesosy taminy hoe fa manina ianao no tsy miasa fa mitazana fotsiny zaty voatokana ane dia ndraisiny Jesosy tamin'ny soroka izy natosy Jesosy tamin'ny lemarary rehefa miteny izy amin'ny anaran'i Jesosy dia isitana lemarary rehefa resana nandritra ny ray andro manontolo io 2 nasitana ilay zaro ary rehefa takivarina dia nilaitsina io daty io fandresena ny demolia fandresena ny asan'ny maizina nandritra ny ray andro ny famoana demonita fiteto rehefa maoka demonita demonita dia fataony lira fa tamin'izany ny demonita tena masika raha mamoaka demonita dia maresy ny asana dia tandremo ny rehareha satria ty asa tiko fa asana demonita
Ary dia tokony hitomany hibebaka atsika za zao hoe manaiky miara-miasa sampo andriamanitra. Tamin'izany olona tsotra miaraka taminy. Dia mahay ny tompoteny. Hitaroka miaraka nanomboka taminy any amin'ny efatra fitopolo sy efajato-arivo misy vehivavy atao Ravao izay. Tsy mahay mamaky teny zany fa raha fantany eo amin'ny baiboly io ka saina mitoro izy na hainao mianatra tsy nahavo azy. Zany nefa hoe ekipa voalohany miaraka tamin'ny finoana no anaovany miasa ary tsisy resaboly zany. Satria mifanaraka tamin'izany hoe zay hoaniko izy mama no hoaninareo. Manam-bola dia mihinana miaraka aminareo, tsy manana miara-miafy aminy. Aogositra 2024 andro ny toby lehibe Ankaramalaza, andro lehibe ho an'ny zanaky ny fifoazana, andro mampientanetana ny fo satria mitamberina ao am-pony mpiandry tsirairay ny fotoana izay nanokana azy, andro mampitaintaina kosa ho an'ny hatokana satria asa masina ny asan'ny mpiandry ka velom-panontaniana anaty ny hatokana hoe iza moa izay za no mba antsoin'i Jesosy, izaho izay tsy nitsinona akory, izaho izay maloto molotra, izaho izay tsy mendrika, dia hoy Jesosy hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpamota. Koa mandehana dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Filazantsara Matio 7:20 tapany voalohany. Ny filohan'ny FLM no nitorony faneva teto. Mibanjina tanteraka ny famoriana olona ho tonga ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny filazantsara Matio izy. Hita izay mampiavaka ity iraka lehibe mifamatotra amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ity. Inona ary no ambaran'ny faneva? Matetika dia mifangaro tsy hain'ny olona avana ny teny samihafa sy ny raha samihafa arak'izay fanirahana ataon'i Jesosy. Miakaman'ny olona ao ny hoe mijoro vavolombelona, mitondra hafatra, manambara filazantsara, mitory teny. Fa amin'izay anatondratsika ity teny faneva ity, isehoana sy ariarian'ny iraka lehibe dia misafidy mba hampivohitra ny hoe araka izay lazay ny tenin'Andriamanitra ihany na dia ireo fariseo sy nitahaka azy tondroin'i Jesosy hoe mpiatsara velatsy, olona izay manana andraikitra ambony ao amin'ny fiangonana aza dia tsy nitory ny filazantsara velona, ny hita sy fantatra amin'ny fomban'izy ireny dia faly milaza ratsy ny namany, faly miteny ratsy ny namany. Io no zavatra anankiray lehibe havoitrantsika miaraka amin'izao teny faneva izao hoe mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Misy koa izay tsy afaka manao mpianatra ny firenena rehetra fa lany andro amin'ny filazana ratsy ny namany, hafangaron'ny olona ny filazana tsara ny tenany amin'ny filazana tsara marina. Ary io no hevitra sarobidy anatonantsika koa izao teny faneva izao. Fa raha lazaina mazava hoe vokatry ny herin'ny ota ao amin'ny fo mitondra sy mitarika ho amin'ny fiatsaram-belatsy
ratsy ny namana sy ny filazana tsara ny tena dia hafa ary miavaka. Ny filazana tsara velona dia ity hiraka lehibe mifamatoka amin'ny fitsanganan'i Jesosy ho velona ity. Tsy filazana tsara ary tsy mahatana olona ho tonga mpianatra ny filazana ratsy ny namana. Io dia notondroin'i Jesosy mazava hoe ianareo tsy miditra ary ny te-hiditra aza sakananareo. Ny sitrapon'Andriamanitra marina sy mazava ambarana izao teny faneva izao dia ny ahatonga olona maro firenena ho tonga ao amin'ilay fanjakana lanitra na ny fanjakana tarihin'i Jesosy ary izay hita amin'ity filazana tsara ny Matio ity. Ity hiraka lehibe ity dia milaza mazava indrindra ny fahazahoana ny olona rehetra ho an'i Jesosy. Malaza ankehitriny ny fanatontoloana, ny mondialisation, globalisation. Samy te hifehy izao tontolo izao amin'izay fahefana eo am-pelatana, amin'izay vola misy eo an-tana, amin'izay fahalalana anana. Fa mazava tsara izay lazana Jesosy azy eto. Tsy mafaniriany moramora fa programa matanjaka atao izay azahoana ny olona rehetra hanana fahavelomana ao amin'i Jesosy. Zaho ianao isika mandray izany hiraka lehibe izany. Docteur Koutandor Modeste no nitondran'ny teny famporisihana izay nalaina tao amin'ny Korintiana 2:1-11 mampitany fanompona izay nataony teo aloha sy ny taoriana na kristianina azy Paoly ka raha tamin'ny vato ny soratra teo aloha ankehitriny dia ao amin'ny fo dia ilay fanekena vaovao. Fon'olombelona ampiasan'Andriamanitra ka ny fanan'Andriamanitra no entina amin'izany hanova ny mpiaino hanana fahamarinana. Fa amin'izao sika dia misoina indrindra hanaiky ny fanahy hanoratra ny fiainantsika sirairay avy izay miheno andrindra hanoratra ny fiainanareo ny foam-panahinareo izay atokana koa ankehitriny. Ho voasoratry ny fanahy izay mahavelona satria fanahin'ilay nisanana tamin'ny maty eny fanahin'ilay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ka hanana voninahitra izay manatombo, manana tombo. Mihoatra noho ny teo amin'ny Mosesy azy satria voasoratra amintsika zany teny zany amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ka tsy misy izay nalavirana azy fa to ary tanteraka ilay fitoeran'Andriamanitra aminao izay atokana an'io. Fitoeran'Andriamanitra amintsika sirairay avy izay nandray zany fanosorana masina mba handeha ka ilaza fa velona Jesosy. Io ny fahasoavana lehibe izay manatombo. Ka tsy ambahabahany Paoly mampitaha indrindra ny fanompoana izay atolotrasika koa ankehitriny amin'ny fanompoana Mosesy. Ka sahany laza fa mihalevina koa ny voninahitra sy ny voninahitra teo Mosesy. Eny tsy misy fiainana tao mivato sy ny soratry ny lalàna fa izay tokony iaina ka naharesy ny fahafatesana no apetraka iaina sy ampiaina ary mitarika sika ankehitriny. Indrindra anareo izay atokana mangatahana izay. Fambara fa izao amin'izay andavanao ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra no isiany fandavanao zany aina velona atolony zany. Amin'izay andavanao ny fitarian'Andriamanitra no andavanao indrindra koa ny mahazanaka anao. Fa eo ny fitomboan'ny fanoavana ny fitarian'ny fanahy no tomboan'ny fiainana ho anao sy ny mahazanaka eo anao. Fahombiazany lehibe eo amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Fahombiazany izay tonga fahefana atolotra indrindra ny hiraka rehetra izay rahiny amin'ny anarany mba handeha ka ilaza fa indro velona izy ary misangana mba handeha ka ilaza mba ho fianarana ho ny hafa sy eo amin'izay lazay ny vavany ihany no amin'izay soratany tanany ihany
fa ahoany mahay pistily verina azy voasoratra ny fiainany manontolo voninahitra zay manatombo satria mitondra aina mitondra fiainana manatombo no zay nety misesy zay mitondra fanambeloana sy fahafatesana ka ananasika am'izany sandry matanjaka lohalika voatafy ka entina ny fahasahiana fa ny fahasahian'ilay nisangana velona no apetrana amintsika lay feno ny hery rehetra any an-danitra sety an-tany zay fa natolotra azy ka maniraka asika izy amin'izany fahefany zany mba andeha voasoratra ny fanahy voavelona. Ray aman-dreny Toby 4 no niraisy tanana teto ary mpiomana ho mpiandry 770 menada mianaka kosa no nandray ny ositra masina avy amin'ny sinoda 30 anisan'izany ny sinoda any Europe sy ireo malagasy monina any Comore. Tsy mitsahatra ny maneraka olona Jesosy, ny afatra dia izao, velona Jesosy ary mahay mamelona anao koa. Toko anao izay handeha ho iraka izany, koa mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny anarany andiany moa teto dia mpiandry velona. Tododoa hody ny zanaky ny fifoazana rehefa avy nanovo hery hoentina hiatrika ny fiainana andavanandro. Amin'ny isaintsainana koa ny hiraka izay ampanaovin'i Jesosy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.